Singa iray mampalavorary ny fampandrosoana ny fandriampahalemana misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ireo firenena vahiny Madagasikara raha eo amin'ny fangalana traikefa amin'izay tontolon'ny fandriampahalemana izay firenena toy ny Algérie sy États-Unis no manaiky fanometanana ny Madagasikara. Noraisin'ny sekretera jeneralin'ny zandarmarim-pirenena ny jeneraly Girard Andriamavalsoa ny masovoan'ny Algérie sy ny États-Unis io maraina io teny Betongolo. I Mokdem Bafdal ho an'ny Algérie ary David Ranoldi ho an'ny États-Unis. Isy ny fampitaovana omena iadina amin'ny dahalo raha ho an'ny États-Unis manokana. Nasain'ny jeneraly Girard Andriamavalsoa i David Ranoldi hitsidika ifotony ny unité spéciale anti-dahalo any Betroka. Ny fampitomboana ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny fifanakalozana traikefa sy fanomezana fampiofanana ny zandarma malagasy no an'ny Algérie.